Ery ary miverina eto amin'ny kianja anaovana ny miavatorintsika. Efa mandroso ireo forsa, tsy fantatra na andravana inona fa dia ho anontany antsika izy amin'ny mampanao gazety antsika, anontany azy tsika inona ny antony atongavany eto amin'izao maraina mbola tsy tokony hiasana izao. Miarahaba tompoko, mpanao gazety avy Antananarivo tompoko, inona tompoko ny ataonareo eto? Inona tompoko ny ataonareo eto azafady? Misy ny baiko izay voarahinay amin'ny fitandrona filaminana moa anao asa natanteraka asa eto dia efa izay moa ny atongavany. Inona le asa azafady? Inona le asa tediavinareo tanterahana? Nampanirahana anay eto Ramsea andeha hisakana fahatongavany olona eto amin'ity toerana ity. Ay, fa satria amin'ny alohany amin'ny enina maraina zany efa afaka miasa miaramila. Mbola tsy sakana olona angamba izay hatreto aloha tsy madio. Eny efa eo nareo ka. Eny ary, misaotra indrindra tompoko, izay zany ny fanazavana azo avy amin'ny tompona andraikitra. Reto zany ireo tsy fantatra moa izy reto na polisy na gendarme fa dia mirongo bay, mirongo langilangy ary mirongo apinga. Tsy fantatra izay eritreretin'izy ireo atao eto fa dia mandeha en direct hitan'izao tontolo izao moa ity fampitana mivantana ity amin'ny alalan'ny pejina Andriamatoa sy Teny Randrenasolonyaiko izay misy 275 000 abonnés dia miara-mahita itsika amin'ny enina maraina zao latsaka dia efa miatrana ambavabasy ny lazaina hoe mpitandro ny filaminana izay miodidina ny scène anaovana ny hetsika miavatory sy ny tatitry ny député Ihaja Manajera. Misy vitsivitsy amin'izy reto moa zany manao kagolina. Raha voalaza moa zany dia fanakanana ny olona tsy ho eto no ataon'izy ireo, fa angamba zany izy tsy andravana ny mba fananan'olona. Dia mitoy ihany ny fampitana mivantana ny zava-misy aty Mananjary amin'izao ora izao. Ho antsika mponina Mananjary izay manaraka mivantana izao fampitana izao moa, izay efa napoipoizina ihany dia angamba tsara ihany ny miaro ny fananan'ny ny sonorisation sy ny sisa ity satria dia nahirana izy ity. Izao ny endriky ny demokrasia eto Madagasikara, mampalahelo hitan'izao tontolo izao. Toy ihany ny opération. Misy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 laha zany miatrana, tsy fantatra na hoaiza todika aty amintsika. Mitoy ihany zany ny démonstration de force, fa mety ho avy koa ny vahoaka no démonstration de force ny satria efa fotoana fanomezana izy ity. Ankoatran'ireto eto hitantsika eto reto moa zany dia mbola misy koa sa tsy hisy ery zala? Misy voatonga ndray? Dao ndray eto amin'ilay voatonga. Sa élément ny vahoaka reto ka. Miaramila koa reto? Ay. Tena miaramila be dia be mihitsy, mpitandro filaminana be dia be mihitsy moa zany no tonga eto amin'izao toerana izao. Aleo avy aty ambony seny tsika maka sary dia amin'izay hita tsara daholo. Dia mbola mamerina fisaorana anareo izay manaraka mivantana an'ity fampitana mivantana avy aty Mananjary ity satria dia 275 000 personnes zany
no mijery izao fampitana ny vatana izao. Izao ny endriky ny demokrasia eto Madagasikara. Misaotra an'ireo mpanao gazety avy Antananarivo izay tonga eto mampita mivantana izao zava-miseho izao. Izay mpanao gazety moa zany dia lasa tafiditra tampovoany ato satria misy miaramila Tsindamosina, misy miaramila avy ety amin'ny devant, ary mbola misy hoavy koa retsy dia tsy hita intsony izay lazaina fa par précaution dia aleo alefako indray aloha ty division ty. Misaotra tompoko.